Ninina tsy nandraisana fanapahan-kevitra teo anivon'ny parlement taveny lalàna mifeny hipetrabola ampiasain'ny kandidata amin'ny propagandy. Nanakina mafy izany ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eoropeanina. Etsakilan'izay, tsy ampy ny fampianarana ireo mpifidy amin'ny fampiasana ny bilita tokana hoy ny EZA ankoatra ny lesika teo amin'ny lisam-pifidianana. Tsy nahita olana kosa ny SADC sy ny vondrona afrikanina. Nandoro tena tao an-trano ny tovolahy iray voatondro ho mpakankerin'ny tetsekadom-bahoaka io atoandro io. Namony ainy vokatry ny aseporana ny lehilahy rehefa tsy nety nitolo-batana tamin'ny tandro filaminana. Ny folo isanjaton'ny vola miditra isan'andro amin'ny tobo d'asantsy iray no azo avy amin'ny sekala na ny chèque carburant et lubrifiant. Maro amin'ireo mpiasam-panjakana no manakalo vola ndreny sekala ireny na dia voararany lalàna velona azy izany. Ary farany, SMS mandefa fahazahoana vola be, fisolokiana avolenta mampandany kredi hatramin'ny 7,000 ariary. Zato isan'andro fitarainana azo ny tabajotra lehibe iray tamin'ny herinandro lasa teo iny. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous et tellement nous. Tiwela. Faly maharobanao zay manaraka ny Cool FM sy ny Cool TV, manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nopitsiri ny vondrona eoropeana nandritra ny tatra voalohany nataon'izy ireo fa tsy nisy ny fitoviana arabola teo amin'ny kandida, ninina ny tsy nolalina ihany koa, ve izany teo anivon'ny parlementaire. Ho an'ny EZA dia ny tsy fahampian'ny fanabeazan'ny mpifidy no tena nolazain'izy ireo fantarika ny lesika be indrindra nandritra ny fifidianana ny 20 oktobra lasa teo. Fanadadiana. Ninina tsy nijerena sy nolalina nandritra ny lalàna mifeny fifidianana tokoa ve ny fetrabola ampiasain'ireo kandida mandritra fampelezan-kevitra sady tsy takatra ireo olom-boatendry ny hevitra azy. Nanakina mafy ity lafiny ity mantsy ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eoropeanina. Mampanahy ihany koa izy ireo ny tsy fahafahana manaramaso ny vola ampiasain'ny kandida izay manamaivana ny fangararana amin'ny fifidianana ihany koa. L'absence dans la loi sur les partis politiques des dispositions sur les financements et les plafonnements des dépenses de campagne électorale entretient des inégalités flagrantes de moyens entre les candidats. L'impossibilité d'établir une traçabilité de la provenance des fonds destinés aux activités électorales est un élément qui obscurcit la transparence nécessaire pour les campagnes électorales. Et on sait bien que la loi 2011-012 sur les partis politiques va être complété par un projet de loi qui prévoit le plafonnement des dépenses électorales. C'est le cas de la sensibilisation qui apparemment n'a pas atteint toute la population, particulièrement des endroits les plus éloignés. C'est le renforcement, les besoins de renforcement de la Cour électorale spéciale en vue d'éventuels contentieux, même si nous avons été informés qu'il y a déjà un effort pour renforcer les moyens matériels et les ressources humaines de la Cour électorale spéciale. Ho an'ny zana ny fitoeram-pifidianana ho an'ny demokrasia maharitra eto Afrika dia ny tsy fahampian'ny fampianaran'ny mpifidy ny tena nibanana nandritra ny tatitra izay nataon'izy ireo. Ankilany tsy fahatombanana teo amin'ny fizarana ny kara-pifidianana alohan'ny fifidianana ny zoma lasa teo. Nanamarika ihany koa anefa ny EZA fa tokony hisy ny famoahana ny fifidianana sy ny fanohizana ny fanamboarana ny kara-panondrom-pirenena. Plusieurs interlocuteurs de la mission ont fait état des moyens financiers déséquilibrés entre différents candidats.
À cet effet, la mission a noté l'absence de dispositions légales sur le plafonnement des dépenses de campagne électorale, ainsi que le manque d'obligation aux candidats de déclarer leurs revenus et les dépenses électorales. Tsy ampy kosa ny tany fandraisana anjara ny vehivavy nandritra ny fifidianana ka ela naezaka betsaka ho hatrany ny vondrona eoropeana sy ny EZA tamin'ireo tatitra izay nataony. Maro amin'ireo mpifidy ny zoma lasa teo no menomenona noho ny fikarakarany fifidianana tsy mitovy velively amin'izany ny tatra voalohany izay nataon'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any amin'ny SADC sy ny vondrona afrikanina raha oharina ihany koa tamin'ny tatitry nataon'ny vondrona eoropeanina sy ny EZA. Ohatra ny SADC sy ny vondrona afrikanina manaiky ny jerena sy anokafana indray ny lisy mpifidianana ankilan'izay ny OIF sy ny vondrona eoropeanina dia nanambara fa na dia misy lesika aza amin'io lafin'io dia voararany lalàna izany fanadadiana. Nilaza ireto mpanara-maso vahiny sady mpanelanelana ny raharaha teto Madagasikara ireto fa nizotra araky ny tokony ho izy ny fifidianana. Tsy nanisy resaka firy momba ireo tranga nampimenomenona ny olona analo maro teto Madagasikara momba ny tsy fatomombanana tao anatin'ny lisy mpifidianana ny ekipandry Joachim Chissano. Ho an'ny vondrona afrikanina mazava ny azy ireo nizotra mpilaminana ny fifidianana tsy misy kianina. La mission exprime sa satisfaction à l'endroit de la CENIT pour la bonne conduite des opérations à ce jour. Elle félicite le peuple malgache, les forces de défense et de sécurité, les partis politiques et les responsabilités, les partis politiques et les candidats qui ont tous fait preuve d'un esprit civique et de responsabilité en s'abstenant de tout acte de violence avant et pendant l'élection du 25 octobre 2013. Nitovy tamin'ny tatitra tetsy ambony ny any SADC, saingy ny mahasamihafa azy dia ny nanambarandreto farany fa maro tamin'ireo mpifidy no tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana. Teo ihany koa ny tsy fitoviana tamin'ny voarakitra tao anatin'ny kara-mpifidianana sy ny kara-mpanondrom-pirenena. Tsy ampy ihany koa ny fampianarana ny mpifidy raha ny nambaran'ny SADC ary nangatahan'izy ireo ny anamafisana izany sy ny jerena ihany koa ny anokafana indray ny fanampiana ireo olona izay tokony hifidy nefa tsy voarakitra ao anatin'ny lisy mpifidianana. Conclut que les élections à Madagascar ont été pacifiques, libres, justes et transparentes et reflètent la volonté du peuple. Madagascar. And in line with the SADC principle. Ainsi, conformément aux principes et directives de la SADC qui régissent les élections démocratiques et à la loi électorale de Madagascar, la mission d'observation électorale de la SADC veut exhorter tous les candidats présidentiels, les dirigeants politiques et tous les acteurs à respecter la volonté du peuple. The people of Madagascar. Nanararoatra ihany koa ny nanomeny fahitana ny fizotra fifidianana i Andriamatoa Joachim Chissano mpitarika ny mpanelanelana eto Madagasikara. Problèmes techniques ici et là qui d'ailleurs arrivent dans tous les processus électoraux. Nous tenons donc à rendre hommage à la CENIT pour son excellent travail et l'encourageons à continuer à gérer correctement le processus électoral, y compris le décompte des voix, la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, ainsi que la préparation et tenue de l'éventuel second tour. Hita fa miaro mafy ny kalitaon'ny asa fanelanelanana nataon'ireto vahiny ireto. Afaka 30 andro izy ireo no nilaza fa amoaka ny tatitra ofisialy momba iny fifidianana iny. Fantatra moa fa nisy nanao piratage ny site web ny CENIT hatramin'ny omaly ka natonga ny fikorotanana moa zany teo amin'ny fijerena ny valim-pifidianana izay. Nilaza izy ireo fa efa miverina amin'ny laoniny izany ka noraisina ny fepetra ho fiarovana ny site web mba hisiny ny valim-pifidianana mangarahara sy madio moa amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo candidat no nametraka aya manoloana ny fisarahan'ny famoahanan'ny vokatra avy etsy amin'ny ivon'ny CENIT. Ny candidat Camille Vital izay niantso ireo candidat mba hiaraka isalahy hanampy ny CENIT sy hiaraka anara-maso ny voka-pifidianana izay. Ankilan'izay moa ny filohan'ny CENIT izay nanambary fa mizotra amin'ny atsakany sy andavana ny asa amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Mitoetra trano ny ayay amin'ny famoahanany voka-pifidianana. Tsy nisalasala namboraka izany ny candidat Camille Vital omaly ariva teny amin'ny foibe toerany. Niantso ireo candidat namana izy mba hifanampy amin'ny fanaraha-maso ny vokatra eny anivon'ny CENIT. Nilaza ny candidat Camille Vital fa efa nifampiresaka mazava teny amin'ny CENIT ary nanome sosikevitra. Nambarany ihany koa taorian'izay fa tsy hotratra ny CENIT ny fepitoana 10 andro azahoana ny voka-pifidianana vonjy maika.
Jerena amin'izao fotoana zao efa hiditra ny fahatelo andro isika zao nefa mbo arivo ihany ny isan'ny résultat ny bureau de vote vao isa ka raha mijery an'izao cadence zao isika dia atahorana tsy ho tratra ny folo andro zay nampanantenana ka ny tsy tonga nefa efa telo andro tokoa zao no nahavitany fifidianana telo andro latsaka zany maly moa zany tontolony andro androany ka mety misy sosokevitra zany mba hisiny mangarara de misy sosokevitra raha mety satria samy tokony andraikitra dolo tsika rehetra hoe antefa solotena ary manao antso an'ireo namana candidat raha misy ny solotena amin'ireo namanareo mba ho tonga anome tanana am'izay mba hisy ny mangarara. Ny senita izay nanambara fa efa andro fahatelo tao aorian'ny fifidianana ny omaly ary efa miakatra trano ny vokatra avy any amin'ny birao-pifidianana ka tsy tokony misy atahorana ny mahakasika izany. Tsika zany amin'izao fotoana zao ny vokatra rehetra aloha ho an'izay toerana akaiky ny SRMV sy izay azo tomobile dia efa eo ampelantanany président ny SRMV eo amin'ny district eran'ny Madagasikara. Ny enclavé zany sisa atao hoe angoniny senita amin'izao ary ny hélicoptère anankiroa zany dia ny ainga vao maraina teo ny ray zany basé any Mananjary dia ny ray basé any Ambondava amin'izao fotoana zao ary manangona le vokatra reo olona reo zany efa maro amin'izareo no tonga eo amin'ny point de ralliement zany hoe ny commune mba zahoana hitondra le vokatra. Zay zany sisa andrasantsika fa ny vokatra itsika zany manana eo amin'ny 180 bureau de vote eo no tena enclavé nefa misy sasany amin'ireo zany tafavoakana tomobile ihany amin'izao andro mbola maina zao. Raha ny andro voalohany nanangonana ny vokatra tokoa dia niarana hita ny fisarahana ny famoahana izany vokatra izany mitondra ny ahany rehetra indrindra ireo kandida ity zava-misy ity. Naneo ny fankasitrahany asa vitan'ny mpitandron'ny filaminana mialoha sy mandritra ny fifidianana filoha-pirenena iny ny ministry ny Folanda sy ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena ary ny ministry ny filaminana anatiny androany tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava no tsipian'ny commande ny gendarmerie pirenena ny paikady nampiasain'ny mpitandron'ny filaminana izay voalaza fa nahitana fahombiazana dia ny stratégie de dissuasion ka anisan'izany ny fiatsonan'ny famitorana mialohan'ny fotoana izay olona ayahina ny konokonona fanakorotanana mba hisakanana ny fifidianana na mpitandrina ireo izay mieritreritra ny anakorotana ihany koa izy ireo fa tsy handefitra mihitsy ary antso ny rehetra mba anaiky izay vokatra ny fifidianana sy hanaja izany izay lano ho filoha eo azafady. Nilaza ho afapo amin'ny amin'ny fikarakarana nataon'ny senita ny fifidianana farany teo ny filohan'ny kongresy ny teteza mita Rakoto Velomamo. Nilaza izy fa nateo aza ny fivoizan'ny sasany fa hikorotana ny fifidianana dia naneo ny fahendrena ny vahoaka malagasy mitaky ny anarenana ireo olana teo amin'ny lisitry ny mpifidy ny tenany fanampanazavana. Tovy amin'ny fomba fijery amin'ireo observateur avy any ivelany zahay eto amin'ny kongresy ny teteza mita hoe amin'ny ankapobeny zany dia mety ny fikarakarana nataon'ny senita tsy maintsy mitsy nefa ny indro kely ny mpandrafitra eo zany indrindra reo le olona zay tsy voasoratra anarana sady tsy nahazo karaha-pifidianana dia tsy afaka naneo ny safidiny amin'ny mahavahoaka malagasy azy reo koa ka misy fanamboarana tokony ho atao zany fijerinay azy asa na any amin'ny lalàna na any amin'ny ratsanagaika ny senita any mba azahoana mampiditra an'ireo olona zay marobe tsy afaka naneo ny adidiny amin'ny olo-pirenena malagasy azy tamin'iny fifidianana iny ka tsara reny olona reny raha mba afaka mifidy amin'ny fiodinana faharoa.
pejy hafa kosa indray ny fampitanana nandritra ny adiny ray mahery ny zandary sy ny lehilahy iray voatondro jiolahy pakakery ny tetsy any akady-bahoaka atoandro teo tsy nety nivoaka teo amin'ny trano fonena ny tsy farany ka voatery nandefa bomba nadatsan-dranomaso ireo mpitandro ny filaminana namoahana azy saingy tsy mbola nety nivoaka ihany ilay voatondro jiolahy fa vao maika narindrany avy eo anatin'ny trano nisy azy fanadajina. Nakatiny avy ao anatin'ilay trano dia nihidy tao izy nandoro tena tetsy akadym-bahoaka androany atoandro. Niezaka namoaka azy tao amin'ilay trano ihany ny zandary tamin'izany saingy tsy nety nivoaka ity lehilahy ity. Nanapoahana bomba nandatsan-dranomaso avy eo tao amin'ilay trano mba hanerena azy hivoaka rehefa sepitra. Tsy izay nefa no niseho fa vao maika narindry ny trano nisy azy. Vokatra ireo setroka tamin'ny zavatra mahita ao an-trano sy ilay bomba nandatsan-dranomaso dia sepitra tao izy ka namony ainy. Isan'ireo jiolahy raindany tamin'ny fakanan-kery ity lehilahy ity raha ny fanazavany ny zandary. Mikasika ny zavatra niseho tandroany teny akadym-bahoaka nisy gadra nitsoaka avy any Tsiafaky toa Randrianarson nisy renseignement azon'ny zandary avy amin'ny kompania Tanaville fa hoe ny akadym-bahoaka izy io dia nidina tany hanao fisamborana azy. Marina fa io gadra nitsoaka io dia impliqué amin'ny rahana kidnapping karana, kidnapping frantsay sy gasy. Rehefa tonga teny moa dia tratra tao tokoa izy tao an-trano ka rehefa nahita ireo zandary izy dia nidy tao an-trano ary barikadeny ny lalana. Rehefa izany dia nidora ny trano izany hoe nandoro tena tao anaty trano izy. Rehefa nahita izany moa zandarmarie dia niantso ny pompier mba hamono ny afo nefa moa maty tao izy asphyxié. Ity noho izao ny afara tamin'ny famoizany ny ainy izao. Efa nigadra teny Tsiafaky vokatry ny famonon'olona ity lehilahy ity ny taona 2 saingy tafavoaka ny fonja tamin'ny taona 9 raha toa ka nigadra mandrapahafatany no sazy navoaka ny fitsarana. Tsy fantatra aloha hoe naninona no tafavoaka ny fonja izy na avariana ihany koa tamin'ity tranga ity nilaza ho tsy nahafantatra ny asan'ity lehilahy ity ireo fianakaviany ary tsy nisy nametraka ahiahy tamin'ny fomba nahafahany tany am-ponja. Ato an-trano izy aloha dia mipetraka tsara. Indraindray izy mivoaka ny trano, indraindray izy tsy matory aty, indraindray izy rehefa mivoaka any izy aloha dia any, indraindray izy mivoaka vao maraina be dia tsy mody izy raha tsy amin'ny hariva, indraindray izy moa tsy mody. Ohatra ny omaly izy zao, ohatra ny alina izy zao tsy nody. Tsy mahafantatra ny asany mihitsy izay tena tsy mahafantatra mahitsy. Tena tsy mahafantatra. Za ko ary gagabe manontany anjanako hoe fa inona tsy fantako izy fa dia tsy fantako tena tsy fantatro mihitsy. Fa za sendra tao an-trano dia sendra hamohan'ity ity ity dia reto le zareo polisy efa mitondra basy be ohatran'izao dia zay avy mivoaka eo fa misy inona fa misy dia zay vao niteny hoe hisambotra ny rangahy. Tsy nisy pobasy, tsy nitifitra ireo zandary, tsy nisy niraisina kosa ny entana toy ny fandriana sy ny fahitalavitra ary ny akanjo na izay mety ho atota taratasy tao an-trano. Tsy nahitana fitaovam-piadiana kosa tao an-trano na fitaovana hafa. Inona na fen'ity tovolahy ity na leo maty toy izay azo sampelona. Mampitoza ny moto ho an'ny eto Andrenivohitra, mbola mampatahotra ny fitondrana azy. Rola niara-nanao taingitelo tamin'ny moto no matitra-drano tetsy Fenoarivo omaly alina tokony tamin'ny 6 ora. Naratra mafy kosa ny iray tamin'izy ireo tamin'izany. Nanao taingitelo izy ireo ary tsy nanao aroloha. Andeha ho an'ny Fenoarivo izy ireo tamin'izany ka nandona fiara Peugeot 504 andeha ho an'ny Fenoarivo ihany koa. Nentina novonjena aingana teny amin'ny hôpitaly ilay iray tsy namony ainy amin'izao fotoana izao mena fitsaboana. Mitetina manodidina ny $5,000 na €5,000 no entin'ireo mpisoloky manakorotana ny andavanandro mponina malagasy. Efa orovolana izao, maro ireo olon-tsotra na ray SMS fa hoe mahazo an'ireo volabe ireo. Noho ny hafalipo, mailaka ireo mpanjifa miantso ny arymandany $2,000 ka hatramin'ny $7,000 nefa tsy misy vokany kory izany. Fanadihadiana. Fisolokiana avolenta hatrany amin'ny tambazotra ny finday mitrangany izany ankehitriny. Mialoha nandritra ary tao aorian'ny fividianana ny korotana ny sain'ny mpampiasa telefaonina amin'ny fomba iray ny SMS fa amin'ny endriny samihafa na amin'ny teny frantsay na anglisy. Milaza fa $5,000 ny valisoa azon'ny olona iray na koa manodidina ny €5,000 izay zaraina amin'ny olona 5.
Samana ny fahitan'izay endrika fisolokin' izay ireo olon-tsotra sendranay. Za tsy niantso fa hitako fotsiny le montant le vola dia saika hoany dia tenen'le olona za sy nefa taitra be fa hoe io le vola satria vola amina euro be le izy ko tsy taitra be ianao dia ny namako ny teny hoe olona satanika be zany fa za miditra amin'izany. Crédit roa arivo tamin'izay dia niantso azy dia niantso ny numéro io dia répondeur le tao amin'izy dia miteny anglisy dia hoe dia teny frantsay. Dia verena anao kelikely miantso tonga dia lany le roa arivo. Zany miantso dia tamin'ny faharoa miantso dia mamaly haingankangana be tsy ny fantatro fotsiny hoe ianao nahazo vola 5 000 € dia alainao amin'ny banque ohatr'izao le izy dia reveo dia nandeha indray faharoa dia mbola ohatray dia farana efa fantatra hoe sandoka le izy dia tsy 7 arivo. Maromaro ihany aloha ny tratra fa zany hoe sasany vao mandany kely eo amin'ny 3 arivo eo dia mijanona fa izy ohatry ny insista kely izy dia 7 arivo. Fa ianao dia anisan'le nahazo 10 moa izy nareo no nahazo dia le 5 000 € zany divisé par 5 dia natsony izy dia teny izy hoe alefony mombamombanao sy ny numéro karapanondronao sy ny numéro téléphone zany efa any amin'izareo dia natsona le izy lazay fa gratuit lefa le miantso anazy dia nefa le izy tsy gratuit fa nihinana crédit ihany dia izay no message azy. Ohatrinona ny laninao tamin'izay niantso ny zay dia nandefa le karapanondronao ve ianao tamin'izay? 20 000 francs kamba ny laniko tamin'izay. Rehefa tsy mamaly ireo mpanjifa, manamafy ny famarinan'ny fahazoan'ilay mpanjifa vola ireo mesaza ireo. Maharay antso fitarainana manodidina ny 100 isan'andro ny tambazotra lehibe iray tamin'ny herinandro lasa teo. Tsy mionona amin'izay ireo mpisoloky fa manamafy an'ireo izay verina fa nahazo loka aka ny valisoana izy ireo ary manantitrantitra amin'ny alalan'ny SMS. Namoaka SMS broadcast avy hatrany satria no tonga mivantana anatin'ny telefona ny abonné tsirairay avy hoe tsy avy amin'ny Telma le SMS tsy manana fandraisana anjara ao anatin'io ny Telma kely akory ary indrindrandrindra za mamaly an'ilay SMS fa tsy mitombina le izy hoe tsy misy application any opérateur le izy ary indrindrandrindra afaka mihitsy ary izay hoe mitondra an'ilay raha eo anivon'ny fitsarana mahakasika an'izay ho an'izay olona nanao an'izay hoe opération frauduleuse izay. Rehefa resaka fifandraisan-davitra sy teknôlôjia saika ahitana ity karazana fisolokiana ity avokoa ankoatra ny antso amin'ny telefony tsy voalohany ihany koa ny mahitana anaty mail fa nahazo hatramin'ny iray hetsy na 5 dolary ny olona iray hoe fanomezana natao mbola azo avy amin'ny orinasa goavana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Saika mpisolo vava afrikana no asain'ireo andefasana mail ka misy ny antota taratasy finoana nefa rehefa tena zoina dia fisolokiana avolenta izy ireny ka ny afantarana azy asainy mandefa vola hatramin'ny 50 € ilay olona mba ahafana mandefa ny vola io nanambara fa azo io nefa tsy misy akoron'izany. Ny 100 ny vola miditra amin'ny tombo-dasantsy iray isan'andro no azo avy amin'ny sekal na ny chèque carburant et lubrifiant nahitana fiakarana avo roa eny ny teti-bola nivoaka tamin'ny fanjakana tamin'ny fandaniana solika tato anatin'ny tetezamita. Ny eny anivon'ny tombo-dasantsy kosa nametra ny sekal no raisin'izy ireo efa fanao ihany koa nefa voasaka ny lalàna ny fanakalozana azy ireny ho vola fanadadiana. Mitentina enin'alina sy ray hetsy ariary ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary no teti-bola avy amin'ny sekal miditra amin'ny tombon-tsolika iray no tsy dianay isan'andro. Arakaraky ny fotoana ivoahan'ny sekal sy ny filan'ireo androm-panjakana no mampitombona mampieno io teti-bola io. Voafetra ho 3 hetsy ariary isaky ny pompista ihany raha ho an'ity tombo-dasantsy iray ity ny sekal azo raisina ao anatin'ny ray andro. Vao maraina be alohan'ny amin'ny valora dia efa feno ireo matetika na parlementera na tale jeneraly na tompona andraikitra ny anivon'ny sampadraharam-panjakana maro no manakalo vola an'ireny sekala ireny na te voararana lalàna velona azy zany azon'ny pompista 900 matetika io fomba iray io. Ny fanakalozana sekala aloha dia tsy ara-dalàna mihitsy efa misy soratra an'izany mihitsy ireny sekala ireny hoe io sekala io zany dikany hoe chèque carburant lubrifiant izany hoe zay ihany zany no azo atakalo sekal. Zay koa no mahatonga anay maromaro amin'ilay station ny akamaroan'ny station zany ferana ihany ny fandraisana sekal isan'andro misy lafiny maro moa zany ny hoe amerana an'ilay izy. Voalohany aloha zany le hoe ialana amin'izay le mety
fanakalozana sekaly leny amin'ny piste zay a fa ho ihany koa tsy afaka ivarotra amina sekaly foana zahay zany a satria lasa ohatrany trosa kely zany reny sekaly reny aminay satria vetivety elaela kely reny zay vao mivadika vola ho azonay ampiasaina indray fa tsy isan'andro ohatran'ny paiement en espèce zany. Mbola efa nivola tokony nalohany tamin'ireo tompo-dasantsy ny fanjakana hatreto saingy mbola miteraka ayay amin'izy ireo ny fisian'ireo sekaly sandoka na izany aza nefa efa mailo ireo tompon'andraikitra ireto ary an'izy ireo no mijery ny sekaly sandoka raha misy ny mampiaya. Ny sekaly aloha matoa izy mivoaka avy any amin'ny fanjakana dia efa dépense efa engagé-ny fanjakana zay tsisy tokony atahoranay fa ny atahoranay dia le misy sekaly sandoka. Ohatran'ny baobaba kely ety raha tena sekaly tena vrai izy zany tena izy rehefa ampantalovana fanana io dia maty ho azy tsisy tatsony io dia rehefa mangatsika izy dia miverina ho azy io zay zavatra zay nefa tsy azo atao eny amin'ny pompy satria tsy afaka mampirehitra hafa ianao na ohatran'izay eny amin'ny pompy. Mila miainga vao maraina be mamonjy eny amin'ny station d'essence ireo mikasa ny ampiasa sekaly matetika tsy mihoatra ny amin'ny 7 maraina dia efa tsy mandray intsony ny tompo-dasantsy. 4 miliara ariary ny fandaniana solika nataon'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 niakatra ho 10 na 70 miliara ariary isan-taona zany hatramin'ity taona ity raha ny fanangonam-baovao natao. Ny solika izay iray amin'ireo fandaniana goavana zakain'ny fanjakana isan'andro ankoatran'ireo solika hoenty mampiodina ny jirama manerana ny nosy. Iova ny lalana isy ny fantarana ny zotra eto Antananarivo ho an'ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU efa 10 taona izay no nanaraka ny lalana ny zotra nanomboka tamin'ny iray ka hatramin'ny 750 raha nambaran'ny filohan'ny UCTU. Noho ny fangatahan'ny mponina eto an-drenivohitra izay mitomba hatrany ny anton'izay fiovana izay misy anefa ireo manakana n'izay fanapa-kevitra izay ka miteraka korotana eo anivon'ny mpitatitra fanampanazavana. Amin'izao fotoan'izao izy efa mahatratra any amin'ny 2,500,000 ano any angamba ka misy ihany namana hoe miantsoantso ny hoe ny fandaminana ny ataon'ny UCTU amin'izao fotoan'izao dia fantarana zotra io dia tsy hoe ekeny dia manao mizarazara tracta any izy zany anakorotana amin'ny sabotsy zany amin'ny toerana iray eny tany menena fa zay dia miteny za filohan'ny UCTU fa tsy nahazo lalana avy aty aminay ireo ampivory ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra ka noho izany tsy manan-kery io fiantsoana io aminay na ho an'ny mpandraraha-mpitatitra fotsiny eto Antananarivo renivohitra io na ho an'ny filohan'ny coopérative zany tsy ratsy ny kalitaon'ny legioma amin'ny ankabehany tato anatin'ny tababolana izao tsy nitovy tamin'ny herintaona ny vokatra tonga eny anivon'ny mpanjara ireny potika ny fanala sy ny avandra faraparany teo avokoa ny vokatra ny tany anivon'ny fotony nisy fiakarana noho izany ny vidin'ny legioma fanadadiana nataon'ny Nandriana Rajonson teny Anosy iray amin'ireo tsena goavana eto an-drenivohitra. 3 camion raha misy dia misy ny karoty voaray eto Anosy anatin'ny ray andro. Nahatratra 9 hatramin'ny 10 camion anefa izany tamin'ny taon-dasa rehefa vanim-potoana toy izao. Anton'izany ny fampitehan'ny vokatra avy any amin'ny tantsaha noho ny avandra sy ny fanala ka vintsy ny entana azo ampakarina aty an-drenivohitra. Niakatra araka izany ny vidin'entana raha ny legioma manokana no resahina. Ny vidin'entana zany raha tamin'ny vanim-potoana tamin'ny herintaona sy ny amin'izao misy hoe fitombona kely ny vidin'entana zany hatramin'ny sy ny avandra teo. Ilay avandra teo zany zao loatra hoe nampiakatra kely ny vidin'entana fa mitovitovy ihany ny vidin'entana zany loha tamin'ny herintaona sy tamin'ity taona ity. Ny enana nanaraka izany ihany koa ny fahavitrian'ny mpanjifa noho ny faratsian'ny vokatra. Saika mirona any amin'ny voamaina avokoa izy ireo. Somary ny enany mpividy anana sy ny ovy ary ny karoty. Matiantoka noho izany ireo mpivarotra etsy an-daniny ny faratsian'ny legioma fa etsy ankilan'izay mitombo ny legioma simba mpitoerana vokatra izany. Taloha zay dia mahazaka any amin'ny zakilao ny antinay dia ny amidy roa andro dia vita amin'izao na dimampolo tsy lana anatin'ny efatrano any amin'ny Romanga Karoty lafo 5,000 lasa 700 marotanay anazy satria lole izy piorana
ny vidinetana zany raha tamin'ny tamin'ny eritaona sy ny amin'izao a misy hoe fitombona kely ny vidinetana zany hatramin'ny sin'ny avandra teo. Ilay avandra teo zany zao loatra hoe nampiakatra kely ny vidinetana. Anisan'ny antony maharatsy ny legioma ihany koa ny hainandro da niany andro fotsiny ireo legioma ireo rehefa amidy eny an-tsena. Raha ny fanazavan'ny président délégué eto amin'ny tsenan'ny Nosy ny fahavitrihan'ny mpividy no tsy dia misy intsony. Ny tongolo zao eto eo amin'ny atako hoe eo amin'ny atako amin'ny tonazy miamba fa tsy kametsy vofetra fa eo amin'ny 160 tonnes par jour koa ny vidiny. Ohatran'izany koa ny voatabia zao Ambatondrazaka miakatra tena ahitana atao hoe ao amin'ny 70 kamisana koa miakatra qualité tsara daholo zao. Tsara be mihitsy ny voatabia zany tsena aloha zao somary matimaty somary midofotra fa sy fitenenana dia bebe simba bebe lozy zao hitanao voatsena azy. Raha ny faratsian'ny legioma tsy dia maharesy lahatra nyity tompon'andraikitra ity loatra fa ny fiainan'ny mpanjifa no tena hita mivaingana hoy izy. Singa iray anisan'ny mahasarika ny mpanjifa hividy anefa ny kalitaon'ny legioma ka na vitsy aza ny vokatra miakatra mavitrika ny olona mividy rehefa madio sy voahaja tsara ireny karazan-tsakafo ireny. Isan'ny mampalaza antsika malagasy rahateo ny fahabetsahan'ny sakafo natoraly tahaka izao. 3 ireo siklona heverina hiforona eto amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina. Tsy mbola fantatra sy voafaritra mazava kosa nefa hoe ahoana ny herin'izy ireo amin'ny ity vanim-potoana ny fahavaratra ity. Atao eto amintsika manomboka androany ary tsy farana raha tsy amin'ny zoma izao ny atrikasa iarahan'ny firenena eo anivon'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe indianina. Io no ahafahana mamantatra ny andindiny mikasika ny fahavaratra hatrehana manomboka amin'ny volana ambony io. Amolavolana ny vinavina ho an'ny taompavaratra sy ny taonany orana io sy ny taonany fotoana siklona aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe indianina. Mino fa betsaka ny olona zany ny tailala ahoana ny taompavaratra amin'ity ahoana indray siklona amin'ity dia ilainy ireny eto nanomanana indrindra ireo sehatra sosial sy ekonomika izay antraika amin'ny resaka siklona sy ny resaka orana zany. Tovovavy malagasy telo ny asa tany Liban sy Koweït indray no tavaverina eto an-tanindrazana ny herinandro lasa teo rehefa avy nigadra ny iray volana mahery tany amin'ireo firenena ireo. Raha ny fanazavany aleon'ireo mpiasa malagasy any ivelany manao io atratrara ny mpitandro ny filaminana azy ireo migadra avy eo tafody an-tanindrazana toy izay niaritra ny vono sy ny fanolanana mahazo azy ireo. Mbola misy ampolony tafajana ny ponja miandry amin'ny fampodiana amin'izao fotoana izao. Fanadiajina. Leo ny fampijaliana azy nefa tsy misy mpamonjy ireo tanora malagasy miasa amin'ireo firenena arabo. Na leon'izy ireo migadra mandritra ny andro na herinandro maromaro miandry ny fampidiana azy. Ilay agence mandefa ilay mpiasa no tsy maintsy miantoka ny vola amerenana azy mody araka ny fanadihadiana. Ny polisy any amin'ilay toerana no miantoka ny fahatanteran'ilay fampidiana. Mbola maro ireo tsy tafaverina an-tanindrazana fa miandry ny agence ahafeno ny vola atao sarandalana vao afaka miainga. 3 ireo avy nigadra no nigadina an-tanindrazana tamin'ny herinandro lasa teo. Nigadra ireo ankizy ireo ny antony dia tsotra fotsiny ny lavonjy izy tamin'ny chargé d'affaires any Arabie Saoudite. Dia io chargé d'affaires io niezaka nanampy anazy hoe izany toerana sy ny rehetra andehananareo na dia tsy hita amin'ny maso ary le chargé d'affaires tsy hita amin'ny maso mihitsy dia rehefa tonga tamin'ny toerana anankiray izy hoe ary ananiny izay zao eto ananiny dia naniraka polisy le chargé d'affaires naka azy dia nandefa anazy nigadra. Ho an'ny filazandreo ankizy ireo dia amin'ny aloha na dia tsy hita maso ary le chargé d'affaires nalony ary nigadra satria tany amin'ny firenena Genesany tao amin'ny patron Genesany dia tsy mihinan-kanina izy na ao anatin'ny ray andro indray mandirana mahita sakafo ary ny vono ny fanolanana izany rehetrarehetra izany mahazo anazy daholo izany ao anatiny nefa ny karama tsy hisy azo. 4 taona 94 no nampaneno lakilosy ny teo anivon'ny SPDDS tamin'ny fampijaliana ny tovovavy malagasy miasa any amin'ny firenena arabo toa ny Liban sy Koweït hatramin'izay. 3 no efa maty efa nampidiana teto an-toerana. Ny mpiasa efa tafatsoka avy any amin'ireny firenena ireny no nampafantatra fa misy ihany koa ireo maty tany am-ponja saingy tsy misy mifankalala izy ireo tsy nahazoana vaovao mari-potitra arak'izany. Tsy tranga vaovao mihitsy ny hoe migadra ny ankizy ary izay mihitsy mahatonga na hoe mila fiara-miasa amintsika hoe aina aman-jery satria ireo ankizy ireo dia misy ampolony maro no migadra. Raha ny filazan'ireto ankizy ireto zao dia mbola misy 10 tavela ao azainy anankiray amin'ireo ankizy ireo bevoka. Nalola amin'ny patron izy dia tonga tany am-ponja izy rehefa tonga tany am-ponja izy teo izy vao malala hoe ty zaty tsy tonga fady bolaka sa vedira hoe bevoka dia efa bolana kibo zany izy azy nefa tsy tafavoka
ny taratasiny satria ny antony tsy omen'ny patron ny passeportny raha ny any Koweït dia ampolo maro ary ny tena zava-doza amin'ny Koweït dia be deabe no ankizy miteny hoe efa nisy maty efa nisy taria saingy izao tsy mahitana vaovao mihitsy ny ankizy maty avy any Koweït ary le ankizy samy ankizy eo ary dia milaza fa hoe tsy mahalala mihitsy zay fa dia maty dia nentina mibataina maty tato amin'ny hôpitaly dia nentina mibataina maty tato amin'ny fifonjana dia nentina mibataina. Raha ny vaovao azo misy amin'ireo mpiasa vao nody farany teo no vao tonga tamin'ireo firenena ireo ny volana Jolay lasa teo izany hoe iray volana mialohan'ny nampiaton'ny fanjakana ny fandefasana mpiasa tany ivelany. Amin'ny alakamisy ho avy izao isy ny fampahafantarana ny lafiny tsara sy ny lafiny ratsy amin'ny fandehanana miasa any ivelany ataon'ny SPDTS ahafahandreo tanora mikasa iondrana any ivelany mandanjalanja alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Tapitra hatreto ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.